Eo amin'izay baolina lavalava eto Analamanga izay dia fantatr' izao fa nilavy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny filohan'ny ligina Analamanga izay napetraky ny seksiona telo nahitana Navaradrano, Atsimondrano ary Abohidratrimo mitondra fanazavana eo amin'ny micro namana Norbert Kotomalala ary ny filoha Andry Ravelojona na Andry Lapi izay mpitatana ny Analamanga rugby. Le taratasy zany ty ampelantanako ty zao le taratasy vokatry ny fangatahana nataon'ny fédération zany nakany amin'ny ministère raha nanao fifidianana ny fédération zany hoe nanao fifidianana fédération andanina filohan'ny ligue dia nangataka validation tany amin'ny ministère araky ty numéro 035 ty na ADM MR 2018 io nalefan'ny fédération nangatahana validation tany amin'ny ministère dia namaly ny ministère tao anatin'izay rehetra zay dia tao anatin'izay rehetra zay dia ny famalinana ataon'ny ministère nanao siniany ty famalinana ataon'ny ministère ty ny secrétaire général ny MJS tao koa ny directeur général en sport ty moa zany le izy ny directeur en sport fédéral ny DRCS ao anatin'ity taratasy ty dia milaza fa tsy ara-dalàna fandehan'ny fifidianana iny satria tsy manaraka ny lalàna mifehy ny fanaovana fanatanterahana fifidianana midiky zany aminay fa tsy misy afa-tsy ligue ray mijoro eto amin'ny faritra Analamanga dia ny ligue zay tantanin'ny tenako zany io ihany zany ny ligue ara-dalàna misy ankehitriny mitarika zany avy hatrany fa tsy misy afaka hanao fifaninanana amin'ny anaran'ny ligue Analamanga intsony afa-tsy ny ligue zay misy ankehitriny zany zay efa navita ny fifaninanana teo championnat ary efa hiditra amin'ny demi-finale izy amin'ny coupe zao ao anatin'ny fandaminana mihitsy zay ka manao antsoavy zay ho an'ireo fileovana rehetra eto amin'ny faritra Analamanga indrindra zany ireo Champions League sy ireo anao intersection mba hiverina aty amin'ny ligue Analamanga fa tsy rorosaina arisy intsony mba hialana amin'izay mety olana mety hitranga na mety tsy hatafidiran'ny fileovana intsony ahafahana amin'ny lalao satria tsy misy ligue afa-tsy ligue iray ihany no misy eto. Manao antsoavy koa ireo section anankitelo zay efa nandefasana taratasy ihany izy ireo fampivoriana mba hiverina aty amin'ny ligue amin'ny fiaraha-miasa tsy manana olana zay amina iza na iza fa fiaraha-miasa nangatanay mba hampandroso ny ligue Analamanga dia fampandrosona ny zavatra tadiavinay averika ihany fa ireo fileovana dia atsona avokoa ho avy amin'ny alatsinainy zao zany ho tonga eto amin'ny fivoriana tanterahana eto amin'ny Malakamy Matamena any na amin'ny alatsinainy 12 mars zao mba tsisy irorosaina fa tsy misy afa-tsy ligue ray fa manjary mety hiteraka isy problème any amin'ny fileovantsika zany satria mety tsy afaka andray anjara amin'ny faninana zay tanterahan'ny ligue zay mariaka fa tsy misy afa-tsy ligue ray dia io mba hiverenantsika mba hahafahantsika manohy ny lalao dia aminay fifaliana lehibe anay zany milaza amin'ny rehetra fa mivany olana eto amin'ny faritra Analamanga ankehitriny na mananao taratasy ny ministère tsy misy firorotsaina intsony tsika fa milamina afaka miasa afaka manatanteraka amin'ny programme anasantsika tsika dia hiverina amin'ny lohan'ny fitantanana ny tontolo.